Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Anio alahady fahaenina amby 20 ny volana Jolay 2024, alahady farany amin'ity volana Jolay ity, amaranantsika ihany koa ny lohahevitra ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Alahady izay natokany FJKM ihany koa riavana, hitrotrona mambavaka ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny toeram-panomanana mpampianatra eto anivon'ny FJKM. Ary dia manasanao any amin'ny isa-tokantrano ho vonina tsara iaona amin'ny Tompo, iaina izao fanompompivavahana maraina izao. Andeha riavana iarahantsika rehetra amin'ny deran'Andriamanitra ny hira fanampy ny voalohany, ka dia ataontsika avokoa ny andininy 3. Mitsangana ianao rominy fa ilain'ny taninao, ny finoana ifikiro mifinoana ianao. Amen.
Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay. Fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara koa. Isaoranay somenay voninahitra ny anaranao masina, fa mendrika ho anao izany. Efa nitahanay tamin'ny fitahim-panahy rehetra ianao, ny tana maherinao no nombanao sy ny azonanao anay, ary ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay. Eny na dia mandalo fotoan-tsarotra tokoa zay ankehitriny, ary mamaky lohasahaloko ny fahafatesana ny dianay, dia mino sy mahatoky ny fitiavana sy ny fanafahanao izahay. Tompo tsara foy indrindro, aoka re mba ho avelanao ny elokay rehetra, ary amonjy sy hanafaka anay tokoa ianao. Anio ary amin'ity alahady maraina vaovao ity, amin'ny alalan'izao fanompompivavahana izao, dia irao ny fanahinao masina ho aty anatinay tsiraray avy, mba hampifantoka tsara anay ka hahitanay ny voninahitrao, ary hamasiny ny teninao izay hovakiana sy hotoriana, mba hitondra aina vaovao, hanome finoana sy fanantenana velona ho an'ny vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Andeha hiaraka hamaky sy hain'ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana malala. Timoty 2:2, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7:10. Timoty 2:2, ny andininy voalohany hatramin'ny 7:10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Koa ianao ianaka dia aoka iahery amin'ny fitiavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro, dia atolorin'ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany kosa. Miara-miaritra ny mafy amiko ianao, tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy, ny miaramila manafika, dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nifidy azo miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana, dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko, fa omen'ny Tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy amin'ny taranaki Davida araka ny filazany tsarako, izay iaretako fahoriana hatramin'ny fatorana aza, ohatry ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafidy, mba ahazoan'izy ireny koa famonjena, dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika, dia hiara-manjaka aminy. Raha mandaha azy isika, izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany izy, fa tsy mahazo mandaha ny tenany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mialohan'ny torina ny tenin'Andriamanitra ry havana malala, andeha mbola iarahantsika manao ny hira 7:10 ny andininy voalohany sy ny 4. Miantrano firenena ry Jesosy Tomponay. Christus,
Ny Timoty faharoa toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ry havana malala no anankiray amin'ny Pierre Kopa hitondrana ny hafatra sy fampaherezana antsika amin'ity maraina ity. Pierre Kopa ao anatin'ireo izay atao hoe fampitany Paoly ny fanilo ny fitoriana ny filazantsara amin'ny Timoty zanany ara-panahy. Fampitany Paoly ny fanilo ny fitoriana ny filazantsara amin'ny Timoty zanany ara-panahy. Ampitainy Paoly ilay fanilo satria any ampigadrana i Paoly eto sady efa nivoaka ny didy fanameloana azy ho faty ka dia ampitaina ilay fanilo ny fitoriana ny filazantsara satria tsy afaka noho izany fitoriana ny filazantsara izany intsony i Paoly apôstôly. Amin'izao vanim-potoana lalovantsika sarotra dia sarotra izao ry havana malala dia azontsika raisina ho fampitana ny fanilo ny fitoriana ny filazantsara amintsika zanaky ny fiangonana tsiraray avy ity Pierre Kopa ity. Isika tsiraray avy izay any tokantrano amin'izao vanim-potoana ny fihiboana izao mihitsy no ampirisian'ny tenin'Andriamanitra, tezain'Andriamanitra ho mpampita ny hafany anambara ny fahafahanao aminy satria tsy ety tany intsony Jesosy Kristy. Sady sika raha teo ny tenenany hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony teo. Ireto telo reto ary ny havana no afatra raisitsika amin'ity Pierre Kopa ity, raisitsika ho atsika tsiraray avy mba hahatonga atsika ho velo ny filazantsara sady apita ny filazantsara, sady velono ny filazantsara sika no mampita ny filazantsara. Reto lay hafatra anankitelo. Voalohany, kolokoloy atanjaka ny fahasoavana izay ao anatinao. Kolokoloy atanjaka ny fahasoavana izay ao anatinao. Faharoa, izay efa nandre dia aoka izara, izay efa nandre dia aoka izara. Fahatelo, mivonona hiaritra ny mafy, mivonona hiaritra ny mafy. Voalohany ary avako malala, kolokoloy atanjaka ny fahasoavana izay ao anatinao. Ny fikolokoloana ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ary havana no dingana voalohany amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fizarana ny hafatr'Andriamanitra. Izany no antony nanafaran'ny Paoly an'i Timoty eto dia eny aty am-piandohana manao hoe ianao anaka dia aoka hiahiry amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ianao anaka dia aoka hiahiry amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany. Izany hoe aoka ianao atanjaka tsara noho ilay fahasoavana napetraka Jesosy Kristy ao anatinao. Tsarovy tsara zany fahasoavana ao anatinao zany, kolokoloy tsara zany, dia mijoro tsara ary mahereza ianao. Inona moa ry havana? Io fahasoavana izay napetraka ao anatintsika io. Tsara ny manamarika fa ity andininy voalohany eto amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ity dia toyany sady fanamafisana izay efa nambaran'ny Paoly ihany etsy amin'ny toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Hoy izy eo amin'ny toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito: ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona teny. Ka ilay fahasoavana nomen'Andriamanitra napetrany ao anatintsika dia ny fanahiny, ilay fanahy masina mahatonga antsika ho tafahombona amin'ny Jesosy Kristy zanany, ary manampy izany dia napetrany ao anatintsika ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahendrena. Fahendrena no fototra amin'ny teny amin'ity hoe fahonona tena ity. Ka mialohan'ny hizarana tenin'Andriamanitra, mialohan'ny hampitana ny hafatr'Andriamanitra, dia ataovy matanjaka tsara aloha ny firaisana amin'ny Kristy, ny finoana sy ny fitiavana ary aoka hana-pahendrena.
ry avako malala rehetra amin'ny tompo tena mandalo krizy tsika izao, krizy ara-pahasalamana, mitohy amin'ny krizy ara-tsosialy sady ara-ekônomika ihany koa, ary dia efa manomboka miditra ny krizy ara-pinoana sy ara-pivavahana. Izany indrindra ry havako no mahamaika ampitana amintsika tsirairay avy isam-batan'olona mihitsy ny fanilo ny fitoriana ny filazantsara. Ka dia noho izany isika izay efa voataiza teo anivon'ny fiangonana, nandray fahasoavana teo anivon'ny fiangonana, isika indrindra no ampitana sy ampaherezana an'izao afatra izao hoe koloy hatanjaka tsara ny fahasoavana izay ao anatinao, amafisy ny firaisanao amin'i Jesosy Kristy, hatanjao ny finoana sy ny fitiavana ary mandehana amin'ny fahendrena. Faharoa ry havako malala, izay efa nandre dia aoka hizara. Izay efa nandre dia aoka hizara. Tsy avelan'ny Paoly apôstôly hipetrapetra-potsiny i Timoty fa ampirisihany hayanararoatra ny fotoana izay nomen'Andriamanitra azy. Tsy natao angoniny ho azy samirery ny fahasoavana sy ny fampianarana izay efa natolotra azy, fa natao zaraina amin'ny hafa, ary ny hafa kosa hifampizara amin'ny sasany, ary dia hifampita hatr'izany hafatr'Andriamanitra izany. Ho indrindra Paoly apôstôly mantsy eto amin'ny andinin'ny faharoa, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay ahay ampianatra ny sasany kosa. Izany hoe tena hifampizara, hifampita ilay filazantsara hanararoatra izay fotoana omen'Andriamanitra azy. Raha jerena amin'ny endrika ivelany tokoa ry havana malala, dia toa efa maro tokoa ny mpitory ny filazantsara, ny mpizara ny tenin'Andriamanitra. Kanefa raha tena mandinika ny fiarahamonina isika, dia jereo tsara ny zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina. Inona no mba-toerana sy mahazo vahana ao anatin'ny fiarahamonina? Ny vaovao mahafaly mitondra famonjena ve, sa ny vaovao mampahory mitondra hakiviana? Ry havako, aza mijanona ho mpiaino ny vaovao mahafaly fotsiny ianao, fa aoka mba hapita sy hizara amin'ny hafa indrindra ihany koa. Matetika dia olana apetraky ny sasany hoe zahay anie tsy mahay mitory, zahay anie tsy afaka ny anao izany. Dia hoy ny soratra masina eto, dinio izay lazaiko fa omeny ny tompo fahazavantsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Andininy fahafito. Izany hoe mahazo toy ianao mandinika ny soratra masina, fa ny tompo dia hanazava ny sainao, ny tompo dia hametraka ao am-bavanao izay olazainao. Izy no ampahiry sy ampijoranao amin'ny fizaranao ny teniny. Ary moa ve ry havako malala, tsy efa izany hatrano efa nataon'Andriamanitra tamin'ireo mpanompo maro izay niantsony sy ny rahiny. Ka dia araroty ny fotoana omen'Andriamanitra anao, hitorianao ny anarany, hanambarano ny fahafahanao aminy, fa mpamonjy sy mpanafaka antsika izy. Loza miatra no efa hiainantsika ankehitriny ry havako malala amin'ity valana retina ity, ary tena fitsapana mahamay ho antsika kristianina tokoa. Efa mitsangana ihany koa ankehitriny ny fahavalon'ny finoana, milaza fa tsy misy idiran'ny Baiboly ny zava-misy ankehitriny, tsy misy idiran'i Jesosy Kristy. Izany anefa no vao mainka mampirisika antsika, manosika antsika hitory sy hanambara fa mila ny Jesosy Kristy mpanafaka isika, mila ny Jesosy Kristy mpanafaka ny firenetsika. Fahatelo farany ry havako malala, mivonona hiaritra ny mafy. Mivonona hiaritra ny mafy. Izay mba toerana be indrindra amin'ity perikopandroany ity dia ny fampaherezan'ny Paoly amin'ny Timoty ho vonona hiaritra ny mafy, manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo farany, mba hananana fahavononana
hiaritra mafy dia sary anohatra telo no aseho amin'ny Paoly eto dia ny miaramila, ny mpiazakazaka, ny mpiasa tany. Izay rehetra ao anatin'ireo sehatra telo ireo dia raha manana ny tena hoe fikasana aomby te ho tafita dia tsy maintsy miezaka mafy, manara-dalàna sy fitsipika ary tsy manao kitoto. Tsy maintsy manao toy izany koa isika ry havako malala raha tia hita fahombiazana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy ampy ary zava-poana ihany nefa izay ezaka ataontsika raha tsy mifamatotra amin'ny fiombona pahorin'i Kristy. Ho zava-poana ny ezaka samihafa raha tsy ampifamatorintsika tsara amin'ny fiombona pahoriana amin'ny Kristy. Eo amin'ny fotom-pampianarana maha-protestanta-tsika ry havana, izay mametraka mazava hoe soratra masina irery ihany, ny lamina apetrak'Andriamanitra dia miainga amin'ny atao hoe filazantsara ny famonjena aloha vao miampita amin'ny filazantsara ny fahasambarana. Filazantsara ny famonjena miampita amin'ny filazantsara ny fahasambarana. Matetika dia ity filazantsara ny fahasambarana ity no mahamaika ary manavanana ny mpitory filazantsara maro ankehitriny kanefa dia manjary mivoana ireny fitoriana ireny raha tsy miainga amin'ny filazantsara ny famonjena. Amin'ny atao hoe filazantsara ny famonjena ry havako dia mitana anjara toerana lehibe ny fahorian'i Kristy, izay fantatsika amin'ny teny mahazatra antsika hoe hazo fijaliana. Satria io fahorian'i Kristy io fahorian'i Kristy io no namelana ny elontsika, no nahasitranana antsika, no namonjena antsika ho afaka amin'ny fahafatesana ka andovatsika ny fiainana. Izany indrindra ry havako malala no asain'i Paoly miteny eto manao hoe mahatoky izao teny izao, mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika, miara-maty amin'ny Kristy zany, dia hiara-bilo aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. 2:12 sy ny 2:20. Ny fahoriana sy ny fiaretan'i Kristy ry havako dia tandra vadikoditry ny mpitory filazantsara. Kanefa rehefa iaraha mitondra, iaraha miaritra amin'ny Kristy zany fahoriana izany dia maivana ary manjary fifaliana sy fiadanana azy. Tsy ho takatry ny tsy mino, tsy ho takatry izay tsy miombona amin'ny Kristy velively izany zava-miafy ny fifaliana sy ny fiadanana ao anatin'ny fahoriana izany. Ampahirezina ary sika ry havana malala ho vonina hiaritra ny mafy toy izay efa niaretan'i Kristy, fa izany no iarahantsika manjaka aminy, izany no iarahantsika manamboninahitra aminy, ary izany no ananantsika ny tena fifaliana sy tena fiadanana azo antoka. Mampahery manokana indrindra koa ankehitriny ny mpiomana mpitandrina sy ny mpiomana mpampianatra. Alahady natokana ho an'ny toeram-panomanana moa ny alahady anio araka izay efa nambara hatreny ampiandohany. Mampahery ireo mpiomana mpitandrina sy mpiomana mpampianatra ireo, mampahery indrindra ihany koa ny mpampianatra, ny tompona andraikitra isa-tsokajiny avy amin'izany toeram-panomanana izany. Raha ny fandaharam-potoana mahazatra dia raha antsika malala fa tokony anio alahady ny famoahana mpitandrina sy famoahana mpampianatra. Tsy tanteraka nefa izany no ity amena ara-pahasalamana ity. Ka dia izany no hitrotontsika mambavaka ny toeram-panomanana mpitandrina fa ny tompo mahalala ny fotoana hitohizany fianarana sy amoahana sy hanirahana ireo izay efa nahavita izany fiofanana izany. Feny ary havana malala ny farana anio loha hevitra hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo, raisy ny andraikitrao amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly, ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, fa mila mpanafaka isika, mila mpanafaka ny firenetsika,
mba hahafahanao manatanteraka izany adidy masina zany sady hanananao ny tena fifaliana sy ny tena fiadanana dia kolokoloy atanjaka ny fahasoavana izay ao anatinao. Efa nahazo mahamaim-pona ianao, aoka izara mahamaim-pona manana fahavononana hiaritra amin'ny mafy toy izay efa niaritany Kristy dia eo aminao aneny fiadanana ary ho an'Andriamanitra irery kosa ny voninahitra. Amen. Anao irairay zao ny amboara-peo. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy loharanom-pamonjena sy loharanom-panantenana ianao. Misaotra anao izahay fa tonga amin'ny fotoana izay ilaina azy tokoa ny teninao, ary dia sitraka indrindra ny hamelomanao sy hampahirezanao anay isan'andro isan'andro amin'ny teninao. Irina isangatanay aminao Andriamanitra, ny mba hitombon'ny fahasoavana ty anatinay, ka iazanay amin'ny keritory sy hamafy ny teninao, hanananay fahasahiana ijoro vavolombelonao,
fa mila mpamonjy tokoa izahay, mila mpamonjy ny firenenay amin'izao aretina sy fahoriana manjoana izao. Aoka ry ionina ny fahatezeranao aminay Andriamanitro, fa noho ny famindrampo sy ny fitiavanao dia sitrano ny marary rehetra, ampaherezo ny azo ny manjo, vonjeo sy afao ny firenenay. Jereo manokana ka toano amin'ny fanahinao ny fiangonanao FJKM Trano Vato Faravohitra, ny birao-piangonana, ny tobo tsirairay, ny sampana, ny sampanasa, asa ary ireo fikambanana. Aoka izy ireo mba iombona ka hanohy fitahiana sy fampahirezana mandrakariva aminao Jesosy Kristy foto-boaloboka. Ao koa ny kristianina manontolo mielipatana amin'ny faritra maro hatrany ampitany ranomasina. Lavitra anay izy ireny Andriamanitro, fa akaiky anao ka jereo amin'ny indrafonao aza mahafoina mahasaraka azy ireny ianao. Anio izahay dia miara-miombona amin'ny FJKM manontolo mangataka aminao ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny toeram-panomanana mpampianatra. Da io sy ampaherezo ireo mpiomanao mpitandrina sy mpiomanao mpampianatra omban'ny vady aman-janany, ny mpampianatra sy ny mpanabe ary ny mpandraharaha rehetra. Apetraka amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, ny tohizan'ny fampianarana ary ianao koa ny mahalala ny fotoanandro amoahana sy anarahana. Andeha makivaky ny ampito sy ny herinandro vaovao indray izahay Andriamanitro, miarova anay amin'ny fakapana, amin'ny loza maro samihafa, miarova anay amin'ity arety mandoza ity, ary dia omeo anay mandrakariva ny fifaliana sy ny fiadanana, na dia miara-miompahoriana sy miaritra ny mafy aminao Jesosy Kristy azy izahay. Dia mahatoky ny fahasoavanao hanaraka anay isanandro sanandro amin'ny androm-piainanay rehetra izahay. Atolotra ianao Tompo ny saotra sy ny dera, ny aja sy ny voninahitra, fa dia ho aminay tsy raray avy kosa ny fitarihana sy ny fampahirezany fanahinao masina. Ary izany sy mivavaka izany Andriamanitro, dia sitraka indrindra raha iombonana mivavaka nampianarin'ny Kristy anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ao aminay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny hamaranana riavana dia indro ambara amintsika ny raharahan'ny fiangonana. Ny raharaha avy any ivelany dia tsy misy, ny raharaha ato anatin'ny kosa filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo, fa ny ava malala anay raha koto Solomanitra Lioka dia nodimandreo amin'ny Tompo ny Alarobia 20 Jolay 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakoto Arsolo Rakoto Solofo Fanjanirina, ny zanany Rakoto Arsolo Mikanto Fity Silvia, ny rafozany ny raitapo aminy, ny raitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia niala tao amin'ny Aserampefilo tamin'ny alakamisy 7 ny volana Jolay 2024 ary napetraka any amin'ny fahasandrazany any Ambotseheno. Efa niady tsara na tanteraka ny fiazakazahako aho, ny tahiry ny finoana aho. Timoty 2:4 ny andininy 7. Manaraka riavana fisaorana. Ny zanaka manjafiny sy ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fisaorana feno ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Trano Vato Faravohitra tamin'ny fidododona, fifanotronana, fampahirezana sy ny fitotrana mambavaka noho ny fahalasana ny reny malala anay
Rasoa Velo Miarana Bertine. Tononona manokana ny fikambanana zanadra manadalana, ny komitin'ny plan stratégique sy ny vola ary ny sampana lehilahy kristianina. Andriamanitra manakaripahasoavana ny hamaly fitianareo tompoko. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Mbola fisaorana ihany ry havana, ny vadiny, ny zanany, ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fisaorana sy ny fakasitrahana filo, ny mpitandrina amin'ny vady amin'ny efitsika matrany vato faravohitra noho ny fidododona ny trotra mambavaka sy nampaherin'ny fianakaviana tamin'ny fidia mandry ny malalanay Rakoto Arsolo Manitra Lioka. Tononona manokana amin'izany ny fikambanan'ny diakona sy loholona efitsika matrany vato faravohitra, ny Safify efitsika matrany vato faravohitra, ny Sampaty efitsika matrany vato faravohitra, ny Amboarapeo sy ny Kolo Amboarapeo efitsika trany vato faravohitra, ary indrindra ny kristianina rehetra izay nitrotra mambavaka ho fampahirezana ny fianakaviana. Andriamanitra manakaripahasoavana ny hamaly fitia anareo mianakavy, misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Ndiary hamarana ny fotoana isika izao ry havako malala, ataontsika ny hira fahaenina amby 700, ny 1 sy 5 dia ho apetraka ny tsodrano. Inona no mahasaraka ahy amin'ny fitiavanao Jesosy? Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy reriny ny voninahitra, fa ho aminareo kosa ny fampahirezana sy ny fiadanana. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.